espace. Majorel, mon espace bien-être. CanalSat, Majorel, ShopStyle, Sous Tendance, City Grill vous présente un nouveau look avec Stéphania et Mur. Rasolona toandro andry 4 taona mipetraka eo Ambatony Sangana. Filoha-mpanorona no sady Tale Générale sekoly iray Ifagy Paramed. Mirefy 2 metatra sy 80 ary milanja 5 kilao. Izy no lehilahy voalohany hiaraka aminay ato anatin'ny fandaharana un nouveau look avec Stéphania et Mur. Izy dia olona tia miaingo, tia zavatra tsara izy zany, na ny tena na ny fitafiana amin'ny tena na miana dia mahafinaritra azy daholo zavatra atao rehetra. Izy dia olona mitsotra, tia olona izy, masika izy fa tena tia olona mihitsy ary tena mangoraka olona mihitsy izy zany ny toetrany. Dia zaho zany mba zaho zany tsy mipetraka eto fa ny andafy mipetraka dia mba tia mba hafantatra le toetra misy azy eto zany. Azy izy olona sarika izy, marina fa masika be ronono izy fa izy tena mandray olona tsara mihitsy ary izy tia olona izy, mangoraka olona mihitsy izy zany ny toetrany. Fa kely mihitsy dia manana zany toetra zany. Dia nahafinaritra napetratra azy amin'ny tiany ity, mba tia jery ny fiainany koa azy, mba ahafantarany tena fiainany aho. Raha olona mijery dia masika no tsy masika zany izy fa tena olona tena azo antoka mihitsy izy zany. Satria izy afakely mihitsy tahindafy dia fa zany ny toetrany. Tia mifandray aman'olona dia izy koa somary jejijejy kely izay izy. Manaraka izany izy tia namana izy dia fa ny izy somary ohatrany somary masika kely fotsiny fa indraindray izy masika be ronono fa eo izy tambitamby mahafinaritra miara-miasa aminy. Buongiorno, bonjour, Manaona Tumbko, bienvenue sur Ma TV, ensemble à la Ma copine Miura. Ie fa miarabantsika rehetra nay tokatrano indray amin'izao takarivariva izao olona vaovao indray no entinay sy Stéphania aminareo izay mpanaraka ny fandaharana un nouveau look avec Stéphania et Mur dia hojerentsika avy hatrany hoe izy ary izay olona entinay aminareo izay. Chers téléspectateurs de Ma TV et surtout Miura, aujourd'hui il y a une surprise extraordinaire pour tous les notre téléspectateurs. Ie dia izy moa zany no hiaraka amintsika indray anisan'ny lehilahy voalohany hiaraka aminay Stéphania ato anatin'ity fandaharana ity avy hatrany dia mapetraka ny fanontaniana hoe iza moa ianao dia mombamombanao mba tianay ho fantarina. Iany Rasolona Tandro moa zany ny anarako Tale Jerinarina université privée eto Madagasikara. Za moa zany dia ankalasa 4 taona ko amin'ity taona amin'ity volana novembre 4 sy 2010. Alors donc, vous, comme moi, vous êtes de le même signe zodiacal, excusez-moi, je ne sais pas comment ça dit en français, scorpion, scorpione. Ie dia nafinaritra be moa zany ny dikely nasehoan'ny monsieur Andry sy Stéphania iny avy hatrany dia iroso amin'ireo fanontaniana izay efa nomaninay izay mapetraka amin'ny monsieur Andry. Si je veux savoir pourquoi vous avez appelé Ma TV et pourquoi vous avez appelé moi et Miura surtout. J'aimerais être le directeur le plus directeur du monde alors. Vous êtes déjà le plus cool. Un bisou de Madame Stéphania. Oh, vous êtes déjà très beau, hein. Merci d'avance. On peut aller améliorer ensemble, hein. Oui, ça c'est vrai. Merci d'avance. Et aussi mba efa mitombony taona
ifendalam-ba fitatiavana ny semba hotola tezako semba olona iaraka amiko a dia za ihany koa zany a amin'ny mampitantana dia tokony mba ho filamatra sy hojerena hoe mba tanora mahavita azy izay mihitsy ny tena tanjoko moa za efa tiako hatramin'ny talona tambola teny amin'ny fianarana za ny mba tia miaingo a tia manao ny tsara fantaniana manitikitika ana voalohany tiako apetraka amin'ny monsieur Andro hoe aiza ho aiza amin'izao hita masina izao a ny tianao hovaina voalohany indrindra ny tena tiako aloha zany a dia ny endriko a ny voloko a sy ny tena hoe fijoroako ohatran'ireny gentleman mba tena mijoro tsara reny. Une autre question pour notre chers téléspectateurs de MATV. Alors, monsieur Andry, qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous n'aimez pas? Amin'ny lafindrehetra aloha tiako ny vatako fa mba te hiova fotsiny a ohatrany mba hoe mba te ho amin'ny mampitarika araka ny lazaiko teo a dia mba ho tsaratsara kokoa ny efa noho ny efa misy zany ny tena tiako. Ye fantaniko manaraka indray ary monsieur Andry mba te hanontany anao kosa ny amin'ny lafiny arakasa manao ahoana ny fahitana ankizy ianao a ma hoe mpitantana na sekoly anankiray ianao zay. Reny ange dia zavatra efa tsy maintsy nianaranao tany amin'ny sekoly ambaratonga ambony fahiny ny fomba fitantanana fa naizana tsany tsy maintsy misy fomba fijery a hoe somary misy fotoana ianao a enjakenjana misy fotoana ianao tsy maintsy milefitra zay indrindra mahatonga ny zavatra nytantaniko zany a nandroso be zay tena nandroso angamba ataoko hoe nandroso indrindra raha teto Madagasikara ny jerena. Monsieur Andry, dernière question. Le style gagnante, pour vous, qu'est-ce que c'est? C'est un style chic, sportif, cool. Qu'est-ce que vous pensez? J'aimerais bien porter le style cool, mais à cause de mon travail, je peux pas. Je dois porter des styles corrects du lundi au vendredi. Je pense que vous avez un style de manager maintenant pour votre travail. Oui, bien sûr, oui. Donc nous allons chercher un mix entre le style manager, mais un style cool. Ça va pour vous? Oui, oui, oui. Alors Stéphania, comment tu trouves notre candidat? Alors Andry, j'adore parce que je trouve qu'il est très sympa et très cool. Le style, maintenant que nous avons vu avec la veste et le pantalon, c'est joli, ça va. Je comprends que c'est une personne très importante, c'est un directeur, donc c'est le look que ça va. Mais je veux changer le look. Je veux voir un manager, mais un peu plus cool, un peu plus international. Le problème, petit problème, le monsieur n'est pas trop long, il est un peu trop courte. Monsieur Andry, vous avez vu, il est très mignon, très joli. Il n'est pas très haut, il est un peu petit. Donc je veux choisir des vêtements bien serrés, bien slim, avec des vestes n'est pas trop longues mais courtes pour balancer bien la figure de monsieur Andry. Je pense qu'elle est, je répète, très mignon, très cool. C'est le concurrent idéal pour Madame Stéphania et pour moi, surtout pour MATV. Nous avons demandé à monsieur Andry le style pour tous les jours ou pour sortir à boire un cocktail. Mais je pense d'être à Monte Carlo. Ça, Andry, c'est le style pour aller où? Comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure que j'aimerais bien le style cool. Alors c'est comme ça que je m'habille quand je vais aller au karaoké par exemple et tous les week-ends aussi. On peut aller ensemble à chanter à le karaoké. Pourquoi pas? Avec plaisir. Alors, monsieur Andry, explique à tous les notre téléspectateurs de MATV, ça c'est le look pour aller où? Comme je vous ai dit tout à l'heure aussi, que je dois me mettre en tenue correcte du lundi au vendredi parce que je dois me mettre comme ça pour aller au bureau. Ça c'est sûr. Je peux donner un bisou à vous, monsieur Andry? Avec une grande bouche. Et je peux donner aussi mon cœur pour vous. Oh, bien sûr, vous dites un cœur latino-italien, j'ai absolument bien. Le cœur malgache à côté de le cœur italien. Merci beaucoup. Rehefa vita ny resadresaka izay natao tamin'ny andro dia lasa indray aloha Stéphania sy Miora no le hijery ny akanjo
izay mety amin'ny firafitry ny vatany tato amin'ny Shop Style ety amin'ny Avance Center box 403. Shop Style moa izay araka ny fahafantarantsika azy dia ahitantsika ireo karazana akanjon-dehilahy maro isan-karazany izay azontsika hoentina amin'ny fotoana rehetra. Satria tokoa Andry amin'ny mahatalempotantana ny sekoly azy dia efa zatra manao an'izay akanjo mihaja izay indrindra no tianay ovaina kely ho an'ny Andry amin'ity indray midoraka ity ato anatin'ny fandaharana. Dia asainay ary nareo hiara hisafidy ny akanjo anazy miaraka amin'ny ekipan'ny Shop Style sy Miora ary Stefania. Rehefa vitantsika miaraka ny safidy ny akanjo ny Andry dia ndao amin'izay ho jerentsika ary hoe iza avy ireo akanjo anankiroa izay mety amin'ny firafitry ny vatany. Voalohany ary pataloha jean manga iray nampiana lobaka mavokely sy kravaty volomparasy sy veste marron anankiray, nampiana kiraro mainty anankiray, cartable mainty anankiray ihany koa. Faharoa kosa indray
costume bleu marine anankiray nampiana lobaka manga sy fotsy, nampiana cravatte menamena ihany koa, dia nampiarahana tamin'ny Adidas anankiray. Buongiorno, Manauna tutto, comment ça va? Chers téléspectateurs de MaTV, bienvenue. Nous sommes ici aujourd'hui à Amazon. Troisième relooking, troisième candidat. Le troisième candidat, il est très sympa, s'appelle Andri. Efa efa miarabana rehetra ny tenanay amin'izao fotoana izao a. Araka ny tenen'i Stéphania teo a dia hoentinay amin'izay ato amin'ny Amazon ny andry a. Hiaraka amintsika ao anatin'ilay fitondrana ny fiovana ho anazy dia efa vonona ihany koa ny ekipan'ny Amazon andray anazy dia ndao avy hatrany anaraka izay fiovana hoentinay izay. Bienvenue, je suis très contente. Alors, monsieur Andri, vous êtes prête? Aujourd'hui, il est arrivé le grand jour pour changer votre look. Je vais laisser dans les mains de grands professionnels. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Nous allons passer sûrement un grand moment ensemble au niveau de votre relooking. C'est vrai qu'un relooking, ça se passe en plusieurs étapes. Et il y aura d'abord le soin du visage, sûrement le soin des mains. Après, ça sera l'étape des cheveux, qui est une étape importante. Et aussi pour les hommes, il y a une partie de maquillage qui est plus soft, je dirais, par rapport aux femmes, mais qui existe aussi. Donc je vais vous mettre entre les mains du responsable de Amazon La City, qui est M. Laz. Et je vous souhaite une bonne journée et que tout se passe bien dans tous les sens. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame le Président. Zazantsika aloha dia hanomboka amina soin de visage ho an'ny monsieur le Yandy dia apetratsika eo amin'ny pelatànan'ny mademoiselle Arveva izay fikarakarana momba izay Rehefa vita ny fandraisana dia avy hatrana isika dia rosa aty amin'ny efitrano izay ahafahana manatanteraka ny soin de visage miaraka amin'ny arivero. Hitantsika araka izao fa tsy ny vehivavy ihany no afaka manatanteraka ny fikarakarana amin'ny tarehy fa ianareo lehilahy ihany koa dia afaka soma tsara manao izany soin de visage izany. Natomboka avy hatrany moa ny asa niaraka tamin'ny andry ka dia ny épilation tamin'ny alalan'ny cire chaude no avy hatrany tena nanombohan'ny ariviro azy. Satria moa tena lehilahy dia tsy dia mare maharary firy ka dia tsy dia naheno fanahintenana loatra izahay niaraka tamin'ny andry tato anatin'izao épilation izao. Notohizana hatrany moa ny asa ka dia tsy maintsy nodiovina ny alalan'ny démaquillant aloha ny tarehan'ny andry izay vao afaka manohy indray isika.
manara-penitra sy arifomba tokoa moa ny ekipany Amazon ka dia izay indrindra no nisafidiananay azy hiarahana ato anatin'ity fandaharantsika ity. Vitarizay ny fanadiovana ny tarehany andry tamin'ny alalan'ny démaquillant izay noentiny arivero dia hojerentsika indray hoe inona indray ary ny toyny ao anatin'izay soin de visage izay ihany. Dingana tsy maintsy arahana ihany koa ny fametrahana ny gommage amin'ny tarehy rehefa tafiditra ao anatin'izay soin de visage izay isika ka dia fametrahana izay gommage izay no arahantsika indray miaraka amin'ny arivero amin'izao fotoana izao. Le temps il passe et Monsieur Andri s'est encore fait la soin du visage. Alors Stéphania et Miura ensemble, il fait un petit tour dans le grand magasin Passion Beauté. Et la conséquence que toi seul peux me rendre heureux, ça le fait d'exister. Un petit peu attiré, me pousserait à persister. À nous imaginer tous les deux, même si tu ne me vois pas, oh Marina, oh Marina. Derrière, je ne peux m'empêcher de penser quand sans toi et moi, oh Marina, oh Marina. Je sais beau, alors baby dis-moi oui. Mpiarahana amin'izao gommage hitantsika izao moa ny fandalovana sous vapeur mandritra ny 10 minitra izay tsy maintsy ataony andry ihany koa kanefa dia fotoana fohy saingy azahoana fahafinaretana tokoa ny fandalovana amin'izao mitigana manaraka izao. Rehefa vita moa ny 10 minitra izay nandalovana ilay sous vapeur dia tsy maintsy diovina indray, asorina aloha ilay gommage izay napetraka teo amin'ny tarehany andry dia hotohizana indray amin'ny asa manaraka. Satria tokoa moa ny asan'ilay sous vapeur dia anisan'ny manampy hamoaka ireo points noirs sy ireo karazana bouton amin'ny tarehy dia ny fanesorana ireo bouton izay mivoaka indray izao no arahantsika miaraka amin'ny arivero ihany ato anatin'ny fanohizana ny soin de visage ho an'ny andry. Dia rehefa afaka ireo bouton sy point noir teo amin'ny tarehany andry dia narahina massage aloha satria somary narary ihany ny fanalanan'izy ireo ka dia omena fahafinaretana kely indray aloha iandry ato anatin'ity massage izay hoentiny arivero ity.
vita izay ilay massage hitanay fa anaka fitateraka andra atao anatin'izay fotoana fohy izay ohatra izy antsika indray ny asa tsy maintsy asiana ny sérum indray aloha ny tarehany andry mialohany ametrahana ny masque izay hipetraka eo amin'ny tarehany andry mandritra ny 20 minitra. Mariana moa fa ato amin'ny Amazon dia misy ny produit izay natokana ho an'ny vehivavy fa indrindra ihany koa ireo natokana ho an'ny lehilahy. Ilay 20 minitra izay fotoana hipetrahan'ny masque teo amin'ny tarehany andry. Hodiovintsika amin'izay ny tarehany dia hojerentsika miaraka hoe nanahoana ary ny fivoakan'izay soin du visage izay. Arrivé rô esthéticienne ato amin'ny Amazon nandray anjara tamin'ireo lokina ny monsieur Yandry natomboka tato amin'ny soin de visage izy tia soin des hommes régénérants nanaovantsika natombontsika izy zany tamin'ny démaquillant nanaovantsika ny masque pilinose enzyme zany hoe masque sous vapeur zany izy io masque spécifique gommage. Dia vita ny gommage dia nanao an'ilay extraction de comedon zany hoe nisy somary point noir kely teo amin'ny orony teo nanao massage zany massage facial irelaxer tsara ny tarehany sady anome éclat ihany koa dia nampiasaintsika ny masque régénérant zany hoe pour les hommes ihany koa izy io mba unifier ny tany sy anti-âge indrindra satria somary efa quarantaine et plus dia tsara mampiasa anti-âge dia nasitsika sérum unifier ny tarehany sy ny crème farany. Mazava ho azy moa zany ny produit ampiasainay eto amin'ny Amazon dia madisy daholo ny amin'ny soin de visage na soin de corps. Vita ary izay ny dingana voalohany iroso avy hatrany indray isika eo amin'ny fitondrana ny fiovana ho an'ny volony andry izay ho tanterahiny laza. Ny zavatra hitan'ny laza voalohany aloha dia manana endrika somary boribory izay andry ka dia ny hanala ny sisin'ny volony no asa voalohany atao mba ahafahany manome endrika somary manifinify kokoa. Satria tsika tsy maintsy manaja an'ilay asany aloha zany voalohany dia tsy hanao hoe loko mazava tsika fa hoe atao rouge fotsiny misy amina. Around
notoizana ihany ny asa izay natao miaraka milaza somary nakarina indray ny fitondrana ny fanapahana ny volo teto mba azahoana manalava kokoa ny endriky ny tarehiny andry. Efa manomboka hita taratra ny fiovana eo amin'ny tarehiny andry sy ny volony. Aleo aloha sika isendry kely dia ho hitantsika indray ny toindra efa avy eo. Ma beauté, mon bien-être, mon espace. Majorelle, mon espace bien-être. Shop Style, habillement et accessoires pour hommes, chaussures, ceintures, cravates, pantalons de cérémonie, chemises, tennis, cartable, costumes. Shop Style, avant Center Béouric, Rainbow Center en bout de flow. Téléphone 033 11 917 29. Shop Style. Vita tanteraka ary izay ny fitondrana ny fanapahana ny volo any andry. Iroso avy hatrany amin'ny coloration indray isika miaraka milaza ihany. Fanamarina kely indray ary e. Tsy ny vehivavy ihany no afaka mandoko volo, fa misy ihany koa ny coloration izay natokana ho an'ny lehilahy. Saingy ny tena tsara manatona ety amin'ny ekipany Amazon. Mandritra ny fotoana hijanona ny loka eo amin'ny volo,
dia ndraisiny arivero indray ny fikarakarana ny tanany andry. Rehefa avy nijanona fotoana fohy ary ilay loko teo amin'ny volony andry dia iroso amin'ny fanakobanana indray isika dia hiditra amin'ny dingana manaraka avy eo. Toromarika kely indray avy ato amin'ny ekipany Amazon ary tsara raha produit mifanaraka amin'ny coloration anao no ampiasainao rehefa manakobana ny volo sy ny manasa loha mba ahafahan'ilay loko mitazona kokoa sy amiratra ihany koa eo amin'ny volonao. Mamaraparana ny manicure ary vero dia hitondra coiffage final ho an'ny andry amin'izay ary laza. Hitanay fa tena niova endrika tanteraka kosa aloha iandry nanaovan'ireo ekipany Amazon azy. Vadika vetivetika ato amin'ny passion beauté indray aloha isika hitondra ny maquillage ho an'ny andry izay ho raisiny arivero an-tanana indray.
hitanareo fa efa tena niova endrika tanteraka mihitsy a monsieur Andra raha kireny sary hitantsika teo reny avy hatrandray dia andeha ho anontaniantsika iary very hoe inona tonga an'izay safidina makiazy ho an'ny monsieur Andra izay nataontsika teo tamin'ny monsieur Andra ny maquillage légère tamin'ny alalan'ny black-up izay spécifique ho an'ny pommade natokana ho an'ny lehilahy izy io izany hoe misy ny maquillage natao an'ny lehilahy dia ny matifian'ny poany ny maquillage lehilahy moa izany mazava ho azy fa tsisy fond de teint fa tonga dia poudre après ny crème izany dia azo asiana mascara izy dia afaka asiana ihany koa baume à lèvres izay transparent. Laza miasa ato amin'ny Amazon voalohany indrindra dia faly miarabanareo manaraka ny fandaharana amin'izao fanovana ny andry izay candidat anankiray tonga teto aminay anaovana an'izay fanovana izay iandry dia manana ny mahizy azy tokoa satria mpampianatra izy amin'ny mampampianatra azy dia hoajainy izay fanovana izay nefa tsy miala amin'le sehatrasa izay misy azy voalohany indrindra dia nanao ny kopy izay natomboka tamin'izay tokoa zany ny fanovana ny kopy noeritreretina izay nanaovana azy dia ifanaraka amin'ny endriky ny tarehany izany hoe izy manana visage boribory rond zany dia ny zana navoaka amin'ny alalan'izay kopy izay ny fametrahana ny endriky iandry teo ihany koa ny coloration satria hita tamin'ny volony andry zany fa manjombona be izy izany hoe tsy misy hazavana tsy misy lumière moa zany filazana azy ny volony dia napetraka teo ambonin'ny volony ihany koa ny coloration dia richesse izany hoe ho an'ny volo naturel izy io afahana manome an'izay lumière zay mampisy ihany koa reflet ho an'ny volony andry ny antony mahatonga anay anao ny couleur ho an'ny lehilahy ihany koa zany eto dia tsy voatery moa zany hoe ny vehivavy ihany no afaka anao an'ilay couleur fa iandry eto dia anisany nanaovana an'izay mba ho ahitantsika ilay fanaovana tokoa satria ny couleur ihany koa dia anisany manova ny endriky ny olona anankiray. Le moment très important, il est arrivé. Maintenant, nous allons ensemble avoir le vrai André, le vrai changement. Mais je dois dire merci à Madame Catherine. Donc moi et Miura, nous allons la donner notre cœur à Madame Catherine et à tout le staff parce qu'elles ont été très, très, très gentilles. Je donne un bisou. Merci, je t'aime beaucoup. C'est avec plaisir. C'est toujours un plaisir de travailler ensemble. Et surtout, je crois que le plus grand plaisir, c'est de voir le résultat et toujours le bonheur des personnes après se retrouver, après ce relooking. C'est ça le plus grand, je dirais, le plus grand remerciement. Ça, c'est le vrai André. Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est bien passé? Vous êtes contente? Très 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 content. Je ne sais pas quoi dire. Je suis émotionnée pour vous aussi, mais révélez, chers téléspectateurs de ma TV, que le vrai changement, c'est dedans et après dehors. Ie aty antany amin'ny andry ary zay hoe ohatrany ahoana aloha voalohany indrindra ny fihetseham-pon'ny monsieur Andry manaraka izay ihany koa tianay ho antanenanao hoe ohatrany ahoana ny fahitanao an'ilay fiovana izay noentinay ho anao. Tsy hitako izay tenenina fa faly ahy niova be mihitsy moa ny endrika amam-bikako izao dia faly be mihitsy ahako dia tsy hitako izay tenenina hoe inona ilay tenenina.
nisy fitenenana zay nolazainao anay hoe za ozy izy ianao mba te ho le plus beau et le plus jeune de tous les directeurs des instituts zany a tianay ho anontaninanao hoe mivoaka an'izay ve anao zao fotoana tena raha zao poziko zao a tena le plus beau le plus jeune directeur du monde mihitsy fa tsy de l'institut ie dia araka izao hitantsika izao dia miaraka amin'ny fianakaviana eo ihany koa ny tapaka sy namany monsieur iandritsika andeha aloha antanintsika kely ry zareo hoe ohatry ny ahoana ny fahitan'izy ireo ny amin'ny mazay hoe filoha mpamorona moa zany a directeur général ihany koa ny fianarana ambony IFAG paramètre dia ho antanintsika vetivety aloha hoe ohatry ny ahoana ny fahitanareo an'izay lehibe anareo izay ny fahitako ny directeur ny IFAG moa zany a dia izy dia tsotra mrahina mifandrairasera be amin'ny mpianatra surtout eo amin'ny toetrany a dia izy dia mitsinjo ny mpianatra rehetra mihitsy araka ny fahitanay mpianatra azy moa zany dia izy dia mora ifaneraserana sy mora ifanakalozana raha hoe misy etaeta amin'ny mpianatra tiana ohatra hoe misy olana salahala amin'izany ie satria moa zany a isika izao dia anatin'ilay fandarana resaka fanovana endrika sy ny bika ihany koa tao anatin'izay ve misy hoe avy aminareo manokana hoe misy zavatra tianareo hoe ho hita vaovao na endrika vaovao tale anareo ie izy aloha amin'ny hoe ma PDG anazy efa mihaja fa mino aho fa mety mihaja kokoa noho ny teo aloha angambany izy fahitako anazy aloha ny directeur anay fa mba jejojejo andony izy amin'ny maha directeur anazy mihaingo tsara izy fa inoko ngamba fa misy fiovana tena tsy mampozina mihitsy eo rehefa ie hivadika amin'ny resaka toetra kely vetivety ary aloha tsika mialohan'ny hamarana anan'izao dievitra kely izao mety hoe manana toetra manokana izy mety hoe tianareo mety hoe tsy tianareo ao aorianan'izao fiovana izao inona no mety hoe toetra tianareo hita ihany koa ao anatin'izay hoe fifaneraseranareo izay amin'izao fiovan'ny monsieur directeur anay zao dia izy taloha entitra kokoa zany dia ho anay izy tokony mba ouvert kokoa ny mpianatra rehetra zay mba tianay Bonao zany tena fahitanisany anahy am'izao tena après relokiny zao za aloha zany tena nahita miainga any directeur isanandro fa androany tena tsy napoziko mihitsy fa tena lasa jeune hita mihitsy DG tena pozanay le fahitana an'le izy voaka fana izy tena niova na ny akanjo na ny volo na ny tare tena niova be mihitsy lasa tanora aloha dia nahay koa le mikarakara nahay tsara mihitsy mahafinaritra ka za aloha nieritreretra hoe nisy fiovana hoe tena naitra fa tena nanaitra be tena mihoatra lavitra nieritreretiko mihitsy ary le izy merci Stéphania merci Miora merci mpikarakara rehetra dia merci surtout Ma TV merci Ma TV
Canelsat, Majorel, Shopstyle, Sous Tendance, City Grill vous ont présenté un nouveau look avec Stéphania et Nour. Ma beauté, mon bien-être, mon espace. Majorel, mon espace bien-être.